raha antsika malala fa ny volana jona dia volana manan-daza tokoa, manany maizy azy ny volana jona. Inona ny antony? Satria raha ho antsika malagasy fotsiny dia tamin'ny 26 jona 1700 no nazahoan'ny malagasy ny fahaleovan-tena. Eto dia efa faly sady be raha abantsika malagasy rehetra nahazo an'izay fahaleovan-tena zay. Inona koa ny mbola mampiavaka amin'ny volana jona? Volana jona koa dia volana voasongadina, fa volana natokana ho an'ny ankizy maneran-tany. Ary amin'izay volana natokana ho an'ny ankizy maneran-tany zay dia nasiana fiavahana mitovy mihitsy maneran-tany le izy mba ahafantarana hoe manana zo le ankizy. Dia matetika amin'ny ankapobeny tsy dia tsapantsika ray aman-dreny ny zoan'ny ankizy, fa ohatran'ny hoe ampitsika fotsiny hoe alefa mianatra le ankizy. Efa zava-dehibe zay hoe alefa mianatra ny ankizy misahirana ny ray aman-dreny, alefa mianatra ny ankizy atao an'izao, isaorana manokana ny ray aman-dreny. Fa akoatran'ireo le hoe zo hianatra reo dia mbola manana zo be dehibe ny ankizy. Dia zay zo zay angamba dia tsika tsirairay no hoe mba tsy hanalavana ny fotoana dia tsika tsirairay no mikaroka hoe inona lay zo. Ho an'izay tsy mahafantatra azy moa dia azo atao tsara no telefônina anay fa hoe inona avy ny zon'ny ankizy, fa inona moa no tena hoe mamaritra ny zo akoatran'le tokony ho zony. Dia ny tsirairay koa dia manana adidy manana ndraikitra amin'ny ankizy any ivelany. Ohatra zao ny école Petini manana mpianatra n'izy, reo ny anazy jereo reo zao mpianana, fa na izany na tsy zany koa nefa dia tsy mianina mijanona eto amin'ny école Petini any noho izay fitadiavana ny zon'ny ankizy zay, fa mandeha zahay mandeha miala ny sekoly, miala ny faritra eto misy ny sekoly. Raha mijery no toba ho anareo groupe Petini dia mahita ka miditra ao amin'ny hoe œuvre sociale, dia mahita asa sosialy ataoko be dehibe any amin'ny EPP, any amin'ny rehetrarehetra. Ary tamin'ny ty volana jona ty zay dia tamin'ny 14 jona dia niditra koa zay tao amin'ny firaisana ambotra biby avaradrano zany, nandoko nameloko betsaka zay natao andokonan'ny commune, fandraisana anjara zany ilaina zany, name koa zay ny baolina ho an'ny ankizy, ilalovan'ny ankizy. Dia satria moa andeha CEPE dia nizara zay vatomamy nizara zay biscuit dia zara biscuit zay, dia nizara zay vatomamy dia nizara zay chocolat, satria anisan'ny tian'ny ankizy zany any amin'ny fanadinana ary tsy nijanona treo. Fa niteny amin'ny ankizy fa rehefa afaka CEPE nareo dia ho asiana biblioteka vaovao mba hianaranareo. Ny ankizy dia tsy azo angarana, fa mpianatra hoe mpianatra ny EPP ihany no andanana ety, tsy zay fa na ny école privé rehetra tany amin'iny faritra mibotra biby iny dia niara ny tiavinay teo daholo, niara ny zaraina an'ireo zavatra voatanisa teo reo, dia nahazo fifaliana daholo ny ankizy rehetra. Zava-dehibe zay eo amin'ny fiarahamonina, zava-dehibe zay eo amin'ny fiarahana, zava-dehibe zay eo amin'ny maha-olombelona. Avereno. Atabaro. Manahona tompo. Fa antondrako zavatra kely nareo. Hitanareo? Tondrako biscuit. Tondrako ino nareo? Biscuit.
vita ny biscuit ho an'ny ankizy kely a dia nitondrako koa nareo baolina. Rehefa milalao zany nareo dia manao baolina kely. Azonareo le izy? Dia vita iny a dia olokoko ny brown commune nareo. Za tsy mahay mandoko hoe zany andoko azy aty fa meko ny loko isan-karazany miaraka amin'ny tanky dia tsara be ny birao anareo. Eto koa dia mangataka efitrano anankiray ho amin'ny monsieur le maire ho asiko boky ho vakivakinareo. Ao aorian'ny CPE zany nareo dia anana biblioteka. Azonareo? Ao aorian'ny CPE nareo dia anana biblioteka. Maka chocolat ray avy eo bonbon. Ny volana desambra koa dia volana miavaka ho an'ny ankizy satria ny volana desambra dia natokana hoe volan'ny ankizy amin'ny fety azy. Ao ny mankalaza azy any am-piangonana ohatra ny arbre de Noël sy ny azon'ny krismasy zany dia manao fety any izy dia manao fetsiketsehana rehetra ny ray aman-dreny anaovany an'izay. Ohatra ny hoe manao ao an-tokantrano ho an'ny tsy mankalaza an'izay any am-piangonana izay dia any an-tokantrano na any amin'ny fialan-tsasatrano izy any izy no manao le fety. Fa ny groupe ethnie sy ny fikambanana ampelanjoro vonona mahery izay notariako dia mitsidika an'ireny toerana misy ankizy mila an'izay fanohanana zay koa izahay. Zareo ange ny asa sosialy nataonay tato amin'ny Fokotany Anjanahary teo zao tamin'ny décembre 2024 io dia zareo ange ny nataonay
Batanarangute, Fanenera Saxfan. Fanenera Saxfan. Miss Monessa, but no one knocking down ten words. Enough time and ask the one that also take his room and full, see if a tattoo, not a room and I ski and one, one better now. Zay zavatra zay zany a de manasongadina fa ny ankizy de tsy azo tsonontsoniavina ho tsy mana ny maha izy azy zao de hiditra amin'ny fialan-tsasatra tsika andeha hiala sasatra ny ankizy zany hoe rehefa nianatra reny ankizy reny maro amin'ray aman-dreny rehefa hoe nianatra reny ankizy reny de efa miferina iny fa hiala sasatra indray zao reto na vakansa indray zao reto a de andoto trano marina zay sady izy firy amin'ray aman-dreny no manao an'izay atao aniza le trano diovina atao aniza le trano diovina mahazo nefa tsy miteraka rehefa tsy fidiny maika ve anao efa mba meny Jehovahandriamanitra zaza avelao izy lalao otrano mba hierovana azy ko tsy aratraratra any velany na andehandeha any velany anka zay nge bedy foana raha voto trano e mandoto trano e maninona andao any amin'ny namana any de any amin'ny namana any a na mitondra zavatra tsara izy avy any amin'ny namana na mitondra zavatra tsy mahasoa azy avy any amin'ny namana ny tena tsara indrindra ary de hoentina amin'ny mahafialan-tsasatra azy ny olona manko de niteny hoe andanina vola foana reto zaza reto andaovana saram-pianarana andaovana ekôla azy de ividianana boky tao an'izao de mamoaka vola azadino fa ny zazakely tsy natao ampidibola tsy natao ampiasaina ao anaty zon'ny akozy zon'ny ankizy keo zay tsy natao ampiasaina ampidibola izy fa mbola amoahana vola fa rehefa antitra koa nareo ray aman-dreny na itsika ray aman-dreny de adidiny le zaza ny kolokolotsika indray no mamaly fity ho atsika ray aman-dreny ka eto de miteny hoe rakizy andeha hiala sasatra nareo na nareo satria volany jona koa zany de fialat sasatra mamarana ny taom-pianarana de na nareo ho any ambanivohatra na nareo ho any amin'ny faritany na nareo ho any amin'ny toerakafa isan-karazany de eto amin'ny mareny amin'ny taletsekoly amin'ny karakara pitarika ny ampiela-mijoro vonina mahery ny tenako de mametraka afatra hoe manova fialan-tsasatra tsara any am'izay toerana nosafidin'ny ray aman-dreny raha andehananareo ary arao tsara ny toromarika ny ray aman-dreny ary arao tsara koa ny toromarika rehetra nameny mpampianatra anareo tany an-tsekoly mba tsy isian'ny loza any ampanaovana fialan-tsasatra any dia eto koa de efa miteny hoe izaho zay miteny aminareo de mbola mamerina ny fahafapo namenareo ankizy mpianatra tsy raharay avy tany amin'ny sekoly nisy anareo hoe navita ny adidinareo nareo ekena fa tsy mampidiboly nareo zao fa amoam-bola fa mino kosa fa samina me fahafapo sy fifalipo ho an'ny ray aman-dreny tsy rairay avy de manaova fialan-tsasatra sambatra rakizy malala isany